tombosika rehetrarehetra sotra Jesosy mpamonjy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina 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 Jehova tompony maro endrika amin'ny rehetra vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra le Andriamanitra ambony Andriamanitra rehetra mpanjaka ambony ny mpanjaka rehetra tompo ambony tompo rehetra sady tompo ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany deranao zay satria faly narovanao tamin'ny rety mandoza Jesosy ianao nanao zany ary mbola inona efa tsy maintsy mandresy zay amin'ny alanan'ilay tianay mpiara mivavaka miaino vavaka anome voninahitra anao zay satria tompony fahefana ianao ary zao rehetrarehetra zao no misy dia noho ianao ary dia mbola misaotra anao mbola velona soamantsara dolo zay tahaka an'izao zay malagasy deranao ny olo-masina Jesosy manome voninahitra anao ny anjely nosy ny miaramila anao any an-tanitrany talokotrokotroka tahaka ny varatra tsy mahan'izany zay Jesosy tsotsotra ihany ho hafa eto ianao tsy mahafoy anay ary tsy avelanay mihitsy raha tsy miaino anay eto foana hatramin'ny farany hanomezam-boninahitra anao na tsy tahaka ny fomban'izany aza raha isy favokatry ny fonay rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro endrika tany rehetra amen petraka isika dia iaino ny tenin'Andriamanitra sy ny afatry ny tompo isika amin'ny hira faha 100 ao amin'ny boky hirantsika fa na eo amin'ny dily ianao feno tanteraka ao sokafony rakofo ny herinao ao mba handeha tsy horeraka tena mila anao tontolo ny fiainako a Jesosy satria tsy mahefa ninoninona ao raha tsy eo ianao Kafenui tanteraka rakofinerina oao mba handeha tsy horeraka io midiny anao kafenui tanteraka rakofinerina oao mba handeha tsy horeraka tena mila tontolo fiainako tsy efa ninonina raha tsy eo ianao fa ny herinao rery ihany no mba mampatanjaka raha mandresy tena tena mila tontolo fiainako tsy mahefa ninonina raha tsy eo ianao fa ny herina rery ihany no mba mampatanjaka raha mandresy teno iana mandresy teno iana Jesosy handreny teninao zay todika any amin'ilay tsirairay avy ianao le tompony teny
amasino amarino fampanomponao izay inarano ny angatahako izany tompo amen. Tenin'Andriamanitra omeny atsika indray ny salamo fa 5:20. Salamo fa 5:20. Indinny fahavalo. Salamo fa 5:20 andinny fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Hiaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho fa hilaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olony masina. Avereny hoe hiaino izay holazain'i Jehovah Andriamanitra aho fa hilaza fiadanana amin'ny olona izy dia amin'ny olony masina. Amen. Ny anamarinantsika izany teny izany dia ny Genesisy 9. Genesisy 9. Nanomboka amin'ny andininy 5 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan'i Jehovah fa be ny faharatsian'ny olona tambonin'ny tany ka izay fiainana rehetra amin'ny fony dia ratsy ihany mandritra ny andro. Ary Jehovah nanenina no nanaovan'ny olona tambonin'ny tany ka nalahelo ny fony. Dia ho Jehovah haringako tsisy ambonin'ny tany ny olona izay noforoniko hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy sy ny biby mandady na mikisaka mba mivoromanidina fa manenina aho no nanaovako azy. Fa Noa kosa nahita fitia teo mason'Andriamanitra. Ary izao ny tantara Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny tao amin'ny olona niara-belona taminy. Eny niara-nandeha tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa no tena zanaka lahy 3 mirahalavy dia Sema, Siana ary Jafeta. Ary simba ny tany teo anatrehan'Andriamanitra sady enin-doza. Dia hitan'Andriamanitra ny tany ka indro fa simba izy fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, ny faran'ny nofo rehetra efa mety anatrehiko satria efa enin-doza ny tany noho ny amin'ny olona ka indro efa handringana azy hatramin'ny tany aho. Koa manaova samby fiara ho anao amin'ny hazo gofera ary asianao efitrepotra ny samby fiara ka apetrahanao dity ao anatiny sy anovelany. Ary toy izao nanaovanao azy: akio 300 ny lavany samby fiara, akio 50 ny sakany, ary akio 30 ny ahavony. Ary asianao fidirana mazava ny samby fiara, ary amin'ny akio iray no ahavitanao azy hatreo ambony, ary asianao varavarana ny rindrina ny samby fiara, ataony efitra 3 mifanongoa izany. Ray masonao anamasina fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny ry havana malalo amin'ny Tompo, falitsika fa vao nanomboka izao coronavirus fiobona izao dia niboka tokoa tsika, tsy nandre feo ny havana, tsy napiditra olona fa irery tao an-trano tao, ohatrany hoe mamoy fo, ohatrany hoe olona very, ohatrany hoe olona kamboty isika. Ninin'Andriamanitra tena navahana mihitsy aloha ao, samy miboka daholy fa handre ny tenin'Andriamanitra isika.
misaotra an'Andriamanitra isika fa vao nanomboka mihitsy io fiboana io mbola tsy nisy akory zany coronavirus zany nefa nyteny tamintsika izy fa isy aretina zay mahafaty olona betsaka hiditra eto ka izao fanafodiny efa nyteny tamin'izany izy hoe dingadingana sy fotsy avadika mbola tsy nisy akory zany tonga tokoa ny coronavirus dada ahoana moa le dingadingana ohatra n'izy zany fatrany ahoana moa le fotsy avadika efa miandra n'ilay zavatra poka atsika dada izy ny natsoina fa tsy Andriamanitra nampitandrina samy hafa koa ty fotsy avadika ty rehefa makany ambanivohitra zay itilo izy hoay lava be ny raviny ary rehefa vadika tokoa to fotsy ty ndray n'izy ho sasany boribory ny raviny ato fotsy zay raisinao a fotsy avadika dolo zay rainao a fotsy avadika tsy haiko ty Jesosy de niteny ndray izy hoe sakamanao any ara ozy de ampy fa tandremo fa tamin'ny volana janoary izy efa niteny hoe ijinjany nataony daholo ny olona rehetra tsy hoe anareo jentilisa tsy mivavaka zany sakoa zay tsy hoe ho anareo verin-dalana zany zay ny anareo fa ny rehetrarehetra ho andalovana ho andalovana tahaka an'ilay reta mandringana tany Egipta laza Andriamanitra fa hamono tsy misangy zanaka lamatoa rehetra na la efa antitra aza ka lamatoa io tsy maintsy maty tanora rehetrarehetra rehefa lamatoa io tsy maintsy maty le kizy voateraka raha lamatoa io a tsy maintsy maty na ngorooro na ndalo ny fahafatesana tomany azy tomany ery tomany vonjeo oy tsy tatsony ahoana zay efa ao efa mbaravarana ao ny fahafatesana tebotebo ohatran'izany daholo tsika rehetrarehetra misaotra ny tompo a fa narovany anjely a tsika rehetrarehetra teka ho an'ny tompontsika am'izay fa fianarana ho antsika vao nanomboka zao valana retin'izao de efa tsy nitsahatra mihitsy izy miteny marina fa midady izy no miteny samy mibebaka bebaka daholontsika faly an'izy nahitany zany ay da hoany rehefa mibebaka ianareo de samy manao latsakanina amin'ny ranony Jesosy faly an'izy ny ara hitany hoe reny fa nanaraka reny fa niara-ny asa reny fa niaraka nanao zay sitrapon'Andriamanitra ohatra ny tafondro ny dobodoboko zany nandroka ny coronavirus teto Madagasikara faly izy rehefa nanaraka ny tenitsika rehefa nanaraka ny tenitsika araka ny voalaza ny salamo teo iaino zay lazain'i Jehovah Andriamanitra de faly izy vity zay rehetrarehetra zay ndao ara ozy faniraka ny anjely hamafa ny rivotra gasikara rehetra de ny anyena ny marary sy ny maty moa tsy maintsy misy foana na corona na tsy corona sambatra ny maty de zay maty ao amin'ny tombo fa rehefa vity zany rehetrarehetra zany de nahatsiarotsika fa misy Andriamanitra tena mitaridalana zao ndray omeko anareo ny soa rehetra de nomeny tompo atsika be lehibe ny fijoroana vavolombelona am'izany mbola no ianareo ihany fa lava ny fotoana fa izao izy de nafatrafatra atsika mihitsy ny hoe mba hiaino
zay olo izeny Jehovah Andriamanitra fa ilaza fiadanana amin'ny olona izy. Ohatra ny manao hoe isan-kerinandro any teny foana, ny teny foana, na n'olo-tsaina, na n'olo-pahendrena, ny ara-ny asa. Izao amin'izay izy dia milaza amintsika hoe manomboka izao ary tsy amin'ny dada irery intsony no hitenenany, fa ho antsika rehetra hiaino izay lazainy Jehovah Andriamanitra ao ianao, tsika rehetrarehetra mba hiaino amin'izay ny afatr'Andriamanitra. Voalohany arao Noa, izy n'olombelona voalohany teto ambonin'ny tany nitenenan'Andriamanitra voalohany. Izy no niresan'Andriamanitra voalohany. Noa, ny fidy anao iresako, bitsibitsiko, ilazaiko ny ao ataom-poko, fa ianao no hitako fa olo-masina. Noa tena manao ny ratsy ny olombelona eto ambonin'ny tany noho ny asan'ny devoly, ka manenina oringako dôdôdôdôoly na olombelona na biby fiompy na biby any anaty ala rehetrarehetra any, fa ianao jerenao tsara io afatra io manaova samby fiara, olona mpanompo sampy anery Abrahama hatramin'izay razam-beny sy ny ray aman-dreniny, fa natsony anao sambo lehibe, olona mpiandrondry, tsy manala afa-tsy ny ondry sy ny anetsah, anao ny asan'ny ingénieur, ora olona sambo 300 akio, io ngeny akio e, io atreo io zay ny atao hoe akio 300 zany akio anakiroa zany voaray metatra, 300 akio zany firy metatra, 500 metatra. Ora olona io tany nanandrano hitanao eno ka 700 metatra mahery kely, anao zany asa zany olona tambany vohitra mpiandromby, 2 amin'izao vao 20 metatra, 4 amin'izao vao ny akaikaiky efa mihoatra ny any amin'ny rahasalamandry zany, mbola mihoatra. Anao zany dia voalaza an'izay indray ny hoe lava ny sambo ny akio 500, ny sakany 500 ny sakany, 500 zany 520 metatra, ohatr'izao latsaka kely, lava be hatrany amin'ny rahasalama, ary 30 ny avony, 500 metatra le zany, tena ohatran'ny tany nanandrano ny avony zany. Olona tsy nianatra anao zany asan'ny ingénieur zany, manao an'izao rehetrarehetrarehetra zao ingénieur firy nanao ny calcul n'izao rehetrarehetrarehetrarehetra zao, satria nianatra. Fa raha itsika tsy nianatra ny nanao an'izao, mahavita sa tsy mahavita? Tsy mahavita. Raha mpamboly sy mpitana angady moa nataon'Andriamanitra hoe ndana manao trano be ohatran'ny tany nanandrano fotaka ny ainy, asiany zezika rabe indrindra, vita sa tsy vita? Tsy vita. Raha tsy olona tena nianatra tsy mahavita an'izany, fa le tolotsaina mba hiaino an' Jehovah amin'izay aza adino zay, dia ny aino izy zao ny avony, zao ny beny, zao mbola asianao rina anankitelo
dia mbola asianao tranotrany mahakam''zay biby lasy vavy. hainao hoe ohatra n'izy zany voalavo lasy vavy, tsy takatra ny sainao zany. izy samy voalavo ihany mahay zany. fantatra ohatra n'izy zany sobakaka lasy vavy, za rehefa nandinika lava be mihitsy vao nahita hoe ay maso sobakaka la goda be, neny vavy a kely mafatifaty zay, ny vava ny sobakaka la tataka be ohatran'izany, ny vavy a mafatifaty kely zay fotsiny. Ary raha tsy mijery tsara ianao a tsy mahalala zany, fa izy samy izy ihany mahalala. Ahoana ny nahafantarany noahany zany? Ahoana mpatakatra ny sainao? Fa izy ny aino ny feon'Andriamanitra. Ary takatra ny sainao misy liona ty lahy ty vavy, iny tsy maninona fa ny sambotra an'io. Milaza aminao tsisy olona say sambotra liona zany, na izy na izy iady amin'ny liona hisambotra ny lahy sy ny vavy, tsisy olona samy zany. Fa l'Andriamanitra nanolo-tsaina azy itya sy itya fa izano anakobona ny vavany. Vita ihany hatreo, fa rehefa hiditra ao amin'izay ao amin'ny tranony tsirairay avy, raha sakafo indray andro tsy manita, ary inona koa nomena azy? 7 volana zay no voaritra ny rano. 7 volana, inona nomena azy tao? Ronono. Tsy eken'ny liona zany, zara tsy nohaniny tao ronoa valomanaka, fa notoritsaina amin'Andriamanitra. Fa mipararetra mihitsy zaraina, ianao manome sakafo ny leona, ianao mijery nety bitry sy ny namana, ianao ny ganagana, fa ny sisa rehetrarehetra mba leoleo ihany, ny omby mena vilona. Fa inona na dia ny ampiatsahany vilona omena ny omby aza, ay zany no asiana zany. Ary omby firy ny tao na biby firy ny tao ka niteraka ronono ka niterena ho an'ny liona, asa be tsy takatra isainao zany. Fa Andriamanitra nanampy azy. Mba ianoy amin'izay re tompoko zany ny afatry izy ty ino andro any Andriamanitra ozy dia niara-dia tamin'ny foana, ary dia nanjary sakaizan'Andriamanitra ny hafarany. Ry havana, eo tsika izao, vita ny fioboana zay, nampianatra tsika isan-kerinandro ny tompo mba hiresaka aminy. Marina fa tamin'ny dady zany, dia izy ireo zany hoe andady zany. Fa andeha amin'ny fiainanao ianao ho any amin'ny fianaranao, ndana maka ny feony be dia be, naka ny feon'Andriamanitra hatramin'ny BBC hatramin'izao, fa afaka na dia atao anatin'ny tebiteby aza ataovy zany. Ny asa mandraraha tsy misy fa tapaka, zay vao nolazain'i Jesosy tamin'ny herinandro ambony iny, na dia niany koanina raha tsy misy, dia nitenenany hoe io ao amin'ny tokotaninao io misy volamena. Ahoana anao kanina zany dady? Dia zay hoe za zany niakangady anao zany, ka mafy be le tany, tsy antsarako zany.
jesosy inona naka ny fianakaviana nangadinangady 2 metatra bobaka be ny rano raharaty inona nataony dada foana ampianatra anao izy amba iaino ny feon'ny Jehova ianao raikitra ny nandohalika dia nilaza izy hoe mbola misy 4 metatra vity zany nahazo volamena tsy toko tsy foroana raha ianao no tenenana an'izany a tsy takatra ny sainao zany tsy toko tsy foroana tsy hitanao tsy taka zay vidiny zany tsy takatra ny sainao fa nahavonjy ny zavatra rehetrarehetra ilainay ozy a mandritra ny 10 taona raha kely indrindra teka ho an'ny tompontsika amin'izany e tsotra Jesosy dia miteny aminao aho mba manova tahaka an'izany ianao dia hoy fantaniana aminao manao hoe dia miteny tokoa ve zao Andriamanitra zao e marina fa miteny amin'ny nofo izy tsy miresaka amin'izany tsontsika fa ny FPVM manala an'izany misy tovolahy anankiray avy nianatra momba an'izany hoe Andriamanitra miteny Jesosy miteny hoy izy ndeha hody tondra fiarakodia tena miteny tokoa ve ianao Jesosy a tena miteny tokoa ianao zao ary ety ambony tomobile zao a mba hiteneno a tsika sianao reriny eto fa raha miteny tokoa anao hiteneno a nandeha kelikely tokoa izy avy niasa na eny feo hoe mandehana ho ahy ianao a mividy ronono io 1 litra taitra izy zay izy vombanaina zany hatramin'izay ny ainana tsy olona masika fa teny mamy mandehana ho ahy ianao a mividy ronono 1 litra ay ve zay avy nahinao an'izany andray Jesosy zay avy nahinao saingy zao ny andro alina aiza moa Jesosy ny ahitan'izany ronono 1 litra zany a amin'ity andro alina ary mpivarotra aiza ny misy an'izany a ndao Jesosy mahazo ny lalana ohatr'izao ianao zao ny lalana lenao zao ny lalana lenao eo jerenina trano tsara tare dododolo trano napanan-karena Jesosy aiza amin'izao trano zao no aleoko eo Andriamanitra atery ronono a amin'ity lotrano ity ny andro alina Jesosy nahita ronono ihany izy rehefa nangataka hoe aiza moa le mpivarotra ronono eto Jesosy dia izy no miteny hoe mandehana ihany eo tondony zafady tompoko mba mila ronono kely 1 litra eno izy mipivarotra misy anankiray tena 1 litra hitareo zany ain'Andriamanitra mihitsy mijery io fanananao io meo azy rehefa ilainy hainy zany amizena olona meo azy lasa amin'izay izy niazakazaka nondondony dodododododo voaka lehilahy anankiray ahoana iny anjananao aty mpangalatra etsoko polisy ianao tia ny ronononareo a lasa nakaratony ny varavarana lasa izy ndresaka amin'ny vatany misy jilambo tiniditra teo saika ny tifiriko totondry saika ny daroako lazainy
fa ty ronono ty ozy izy a aterina eto amintsika sotra no Andriamanitra ozy raha matoa fa hoana nivavaka mankotsika ozy tamin'izao fiobony zao ianao very asa tsy nanan-kanokohanina tsontsika za vao terabao a efa andro maromaro zay tsy ninan-kanina-tsika dia nandohalika ozy nanao Jesosy o andrao anjely aho a hitondra ronono 2 litra aho a andrao anjely a andrao anjely a jereo ny finoany jereo ny finoany asa raha mba manam-pinoana ohatran'izany tsika ka raha nisy olona mitondra an'ity ronono 2 litra ity ozy raha matoa enjeo aingana fa anjely zany hiaraka isotra an'Andriamanitra ndazakazaka raha nga olona mitondra fiarakodia ve ho hitanao vetivety eo tsy tatsony tena ny aiky-tongotra matanana le anjely hoe le olona le rangahy se tezitra be teo ay ve ozy a ka hitan'Andriamanitra ny fahantrahanay dia teny amin'olon'Andriamanitra amonjy anay meno vavaka dia tena nahita olona izy natao anjely amonjy anay zany ny fifaliako ary naresy lahatra n'ilay rangahy nanomboka mivavaka amin'izay a na dia tsy mpivavaka ary izy voninahitra Andriamanitra teka ho an'ny tombosika nomenanao arany teny mandehana amin'izay mba hienoy ny feon'Andriamanitra aminay nampianaranao nandritra ny enim-bolana ampiasao zay ho an'ny tenanao raha tohany aho mbola nala fanadinana anontanio izy fa omeny anao zany be dia be tamin'ny BPC CEP teo a no nanao zany ary afaka raha toy ianao manambady na mitady vady vao tamin'ny herinandro iny nangataka tamin'ny tompo olona efa 5 taona mbola mitomany foana tomany da nameona amin'i Jesosy verina izy ny apitso zao ny teniny hoe tsy namorona vady ho anao mihitsy aho fa ny asako ho atao a dia izany ho vadinao tomany izy manana vady an'Andriamanitra zany anie raha matotia ka zany sambatra indrindra tsisy anykohanina ry seria fa vetivety teo a nomen'Andriamanitra vola amina million gaga haivika tena zany vadin'Andriamanitra zany sambatra indrindra tiany ianao ho azy tiany ianao ho sakaizany dia omeny zavatra rehetra fa aza matahotra raha tsy mety aminao nahoana any tsy miteraka dia miteny aminao izy hoe zao ane midada be anao mihitsy a mpamono olona mpamono vehivavy izay aolany tsy atohan'ny antsy zay nanozonako anareo rehetrarehetra nandohalika koa le raha matony fona dia ozy ny tompo hoe tapahako hatreo ara-ny fahatezerako fananenina fiteniny mihitsy anie zany e fananenina dia zao moa vao tamin'ny herinandro zany dia hitantsika fa hitoejazy izy a rehefa afaka kelikely voninahitra Andriamanitra zany raha miteny aminao andraikiny Andriamanitra dia tadidio zao teniko zao ny nahafaly anao aho nandritra ny 7 volana dia noho izy ny aino ny feon'Andriamanitra
ndre mandeha amin'ny fiainanao ihany zany hita safodrano zany ondre mandeha amin'ny fiainanao ihany zay hita fijaliny zany ondre mandeha amin'ny fiainanao ihany zany hita korotan-tsaina adi-panahy zany fa raha miain'ny feon'i Jehovahandriamanitra eo ianao a milamina ny tsy hainy olombelona hony a hain'Andriamanitra io lay taridalana anao a ka azakivy mahereza mivavaka fa izaho ho Jehova araka ny voalazany eto dia indininy fahavalo mba hiainy zany la Jehovahandriamanitra fa ilaza fiadanana ho amin'ny olona izy hitondra fiadanana ho anao ny fiarahana amin'i Jesosy fa tsy areti-tsaina ho anao jero ny teniny eo amin'ny Isaia toko 7:30 Isaia toko 7:30 ny andininy fahaenina Isaia toko 7:30 andininy fahaenina mamakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ary isy andro tsy manam-piovana ho anao teniny io a so lazaina hoe androany izy fa amin'ny herinandro indray izy miova fa rehefa zatra miaino ny teniny ianao tsy manam-piovana aminao tsony izy fa mbola hiteny zany ny fahasambaranao manana ny tompo inona ny vokany eny haren'ny famonjena sy ny fahendrena ary ny fahalalana zany tena harena zany fa tsy teniteny foana tena ataony aminao zany a fa tsy raraka tany fotsiny tena hiainanao zany miaraka aminy fa tsy honohono fotsiny harena ny famonjena sy famonjena rehetra na fianarana na tokantrano na harena famonjena harena ho anao sy ny fahendrena ary ny fahalalana ho anareo mpianatra rehetrarehetra fa na dia tsy nianatra ninninona ary no ahy ka niaraka tamin'ny tompo dia nampahafantariny azy ny zavatra tsy hain'olombelona fa hain'Andriamanitra dia hoy soratra masina hoe mifankazara amin'ny tsy tohizo miata miresaka amin'ny fitoa miresaka foana miatana voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany anonira arytsika tsangantsika rehetra ry fanahy eo midina andininy voalohany ina manatreana eto anioia anoloana ny vavaka mangina vetsovetsobo zay atolo vola siny arena samitsy anana fa indro ny vavakay mangina fanoloratena ho anao vavaka isika sotra Jesosy sotra ho ahy manan'Andriamanitra miteny aminay foana izay a zany maravoravo anay mino izay vao tanterahanao mihitsy ny tenina hoe aza matahotra sady hamonjy anao aho mbola hiaro anao tsy teniteny foana zany fa raha tsy takatra ny sainy fomba amonjenao anay Jesosy eo
amin'izay mahazo anay rehetrarehetra mitenena aminay. Raha tsy takatra ny sainay ny fomba fiarovanao aminay dia mitenena Jesosy. Ary raha manana olana be dehibe izay eo amin'ny fiainanay, raha minitra Jesosy mba mangataka aminao zao maraina zao dia ny raha riva rehefa atory mba eona aminao zahay, tsirairay avy, tsirairay avy. Eto ianao, tsy velanao aminay tsirairay avy. Manana ny olana izay ka mba tanterao aminay ny teninao hoe inona ny tianao ataoko aminao. Ianao iarany vavaka tsirairay Jesosy. Misaotra Jesosy, misaotra miaino an'izany vavaka be dehibe izany. Zay ane ny olona itiavan'ny olona anao tsy mba manao tsinitsino ny fivavaky ny ory, fa raha mitaraina ireny dia miaino Jehova. Sambatra manana anao Jesosy, sambatra nanaovanao fenianana koa androany, izy taona tsy manam-piovana. Ahitan'izany an'izay rehetra Jesosy, ny anaranao no angatahako izany. Mino an'Andriamanitra raitsytoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika, izay nitorotorona tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Verjeny, nijaritra ny napaka Ponto-Pilato, nombony tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevona, nidina tany amin'ny fiainantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka kavanan'Andriamanitra raitsytoa, avy any ve tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, fimbona ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana ny tenany maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mamirery tompona zao fetianao, ka indreto izay avy misaotra, indreto iza avy mba hisaotra na zure zao saotry zao fanaty tsitra tsy mba mendrikoana nefa vokatry. Misaotra Jesosy, voninahitra ne ho an'Andriamanitra rery ihany. Halleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika mponatany rehetra. Petraka izy. Ry hava-malala rehetra amin'ny tompo, arabaina isika rehetra mbola nitahin'Andriamanitra daholo
velonaina soamantsara daholo a misaotra azy isika amin'izany. Zao tsika dia tonga amin'ny sakramenta amin'ny batisa, ilay zava-dehibe amin'Andriamanitra zany a dia ny anoratany ny anaran'ny zanakao a ho isan'ny ankohonany iray latabatra, iray fanjakana aminy a zava-dehibe zany. Milohan'ny itsanganan'ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany etỳ amin'ny loana dia raha antsika manao ny hira 820 ny andino ny voalohany sy ny faharoa dia miroso avy etỳ amin'ny loana ny ray aman-dreny sy ny zaza nitondra ny zaza ny Jerosalema. Jerosalema mba hotahiny Jesu Kristi Hoy Jesosy ao amin'ny soratra masina, efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy etỳ an-tany. Koa mandehany ianareo, ataovy mpianatra ny firenena rehetra, dia manao batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Baiko nomeny Tompo zany ka tsy maintsy ho tanterahantsika fiangonana. Manoloana izany tenin'Andriamanitra sy ny hafatra Andriamanitra zany a dia mamiangavy ny ray aman-dreny sy ny zaza, ny ray aman-dreny a mba hitazana ny Jesosy 2 minitra monja hijery ny azo fijaliana satria hanao fanekena eo anatrehany ianareo ray aman-dreny. Hanao fanekena ary ianareo, manaiky marina va ianareo hanolotra ny zanakareo an'Andriamanitra raitsika. Manaiky va ianareo hivavaka ary hampianatra azy hivavaka. Ary manaiky va ianareo hampianatra azy ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny sekoly alahady rehefa tonga izay fotoana izay. Manaiky izany va ianareo? Saotra Tompo. Ary manaiky va ianareo hampatsiahy azy ny anoloran'ny tenany amin'ny fanamafisana ny fanekena izay efa nataonareo tamin'ny batisa rehefa tonga amin'ny fotoana ny 420 taona mba hanolo teny izy hianatra katekômena. Manaiky izany va ianareo? Saotra ny tompontsika. Ary manaiky va ianareo ampiseho ny toetra tsara mendrika ho tafon'ny zanakitsika, satria tsika ny fitaratra, madio ny fitaratra dia hajain'ny zanakitsika, dia ny toetra tsara tsika no iainany. Fa raha maloto ny fitaratra ianao indrindra ny tsiratsirainy ary ny ratsy ataonao manjary toetrany. Manaiky va ianareo ampiseho izay toetra tsara amin'ny maha-kristianina mba hiainany zanakitsika mba ho lovainy amin'ny fiainany. Saotra ny tompontsika. Tadidio fa ny fiangonana manao batisa amin'ny rano, fa Jesosy kosa manao batisa amin'ny fanahiny masina. Hivavaka aloha isika. Jesosy eo, tonga amin'ilay anjara anao ianao ankehitriny, ilay tianao sy mahafinaritra anao indrindra, ny fanamasinana andretso zaza rehetra sy ny lehibe ho anao.
reo mpitandrina rahavavy solony tananao ihany ireo anamasina azy Jesosy ka dia masino mba vonina hatry ny anaranao ary tongava mihitsy Jesosy eo taterao ny fifalianao androany ny anaranao nangatahana izany. Amen. Raha tiana rivoson fanomezana ny aina. Andriana ivoso nombana finoana. Izahay manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy ane omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia izao zazy io an'Andriamanitra raintsika. Rakoto Ndrianarjaona Rona Levi. Razafin'ny maro fanomezan-tsoa tokony aina Mathieu. Izahay dia manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy ane omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia izao zazy io an'Andriamanitra raintsika. Andriamanony fandraisana Yasmina. Randrianarivo Iltso no tiavina Kaila. Izahay dia manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy ane omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Dia izao zazy io ho an'Andriamanitra raintsika. Hasimbola setra ny aina Totosoa. Ravoartody Monika. Lelehibe aiza tompoko. Ianao ve manaiky an' Jesosy? Manaiky hiala amin'ny fahotanao? Tia an' Jesosy ve ianao? Ataovy aro-bavaka. Jesosy, mipetrako tela tananao. Zao asa ho ataonay amin'ity androandroany ity. Sitrako aho matoa tanteraka izany. Ka feno fitiavana anao Jesosy an'olo tena eo tela tananao hiala ny zavatra rehetra tsy mety nataoko. Misaotra anao Jesosy. Amen. Izahay dia manao batisanareo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy ane omba anareo mandritry ny androm-piainanareo rehetra. Amen. Efa tian'i Jesosy fenao, manaiky azo tomponao amin'izay amin'izao sisa izao, manaiky ala amin'ny ratsy rehetra izay nataonao. Mandralika ianao dia ataovy mivavaka. Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao nandraisanao ao aminao ary mangata-pamelana fa ho tahaka rehetra. Izahay dia manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ny Tompo Jesosy ane hiara-dalana aminao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mbola misy ve to? Sa vita daholo? Zay. Hitsangana hivavaka isika fiangonana tompoko. Vavaka isika. Angina fotoana fohy atsiaro ny fifalian'i Jesosy manokana any an-danitra any isika satria nanoratra ny anaran'ireto olon-dreto izy androany iray fanjakana aminy. Jesosy eo, na dia nieritreritra ampanahy ihany aza Jesosy no hita zananay ny fisomebisebinao manoloana n'Andriamanitra sy ny olo-masina rehetra
fa nanao tomboka aseny anaran'reto olonreto indray izy ianao tamin'ity androandroany ity ho isan'ny mpiray fanjakana aminao. Andro ray lehibe tsisy ohatr'izany eo amin'ny fiainanao zany Jesosy io, ka dia misaotra anao be dia be. Saotra Tompo, vita ny anjaran'ny fiangonana, fa ny anjaranao ny angatahanay mbola ho tohizanao mandrakariva eo amin'ny fiainan'ireo mpanomponao rehetrarehetra ireo. Dia ho tahinao hatrany ane ny ankizy madinika Jesosy, mba ho salama tsara daholo, ho tonga taiza daholo, ary no avy mamirapiratra dia ianao ny efa hevitra n'izany sahady mba ho azy ireo. Ary ny ray aman-dreny dia ataovy mahafaly ianao miaraka amin'ny eo an-tokantranao, mihaino vavaka, manampy azy, manohana azy amin'ny zavatra rehetra. Ary aza atao tsarono mihitsy Jesosy fa irery izy eo an-tokantranao fa ao mandrakariva ianao ho namany na andro na alina. Dia ho tahinao ane izy mba ho salama ihany koa ny ray aman-dreny, ho ambinonao amin'ny asa mandrarahany mba ho feno fifaliana izy eo amin'ny fiarahana miasa aminao amin'ny fitaizana ny menaky ny ainy ho anao. Saotra Jesosy eo, ary mivavaka ho anao koa izay Jesosy, ho an'ny olona rehetra izay tonga eto ka mba samy mpaniditra teto an-taninan'andrano, aza mba hadininao koa ny amin'izy ireny Jesosy, fa mba hanao zava-mahagaga izay surprise eo amin'ny fiainana izay mbola tsy hitany masony izy mba hatserofany fa nanolo tanana azy teto amin'ity fiangonana ity ianao ka isak'izay mitazana ny tilikambonao izy dia mba tsarony hoe tao Jesosy dia mba ataovy manana fifaliana amin'izany ny olona Jesosy izay niona taminao teto amin'ity toerana ity. Misaotra Tompo, tadidio ny teninao Jesosy hoe ny masoko sy ny foko dia ato mandrakariva, ka raha vao mba nijery an'izay niona tamiko teto aho dia hanasoanao azay. Mba ho anay rehetra izany Tompo, voninahitry ny anaranao. Saotra Tompo, amen. Ataontsika ny hira 7 amin'ny 350 mipetraka amin'ny fiangonana alohan'ny fipetrahana any amin'ny toerany dia ataontsika izany dia tatazana ny rakitra. Endreny amin'ny maroany soa izay nomen'ny Tompo atsika. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ry havana, nahatratra izao alahady fandraisana firaisana latabatra amin'ny Tompo 3 volana farany amin'ity taona 2024 indray ity isika vao tafiditra tato am-piangonana. Dia teo pasteur ray aman-dreny ny teny hoe tena sambatra ane za mivadin'Andriamanitra izany, tena marina izany tompoko, fa mba anisany ny vavolombelona izany izao mpanompon'Andriamanitra izao. Kanefa ny tsy ho amin'izany no anjarako fa ho amin'ny anniversaire dia tonga eo amin'izany fotoana izany tsika dia faly miarahaba atsika rehetra izay nanoratra anarana na tsy nanoratra anarana tononona mpanajana Andriamatoa sy Ramatoa isany. Rakotondrasoa Nivo Harinoa tamin'ny voalohan'ny Oktobra andrian'ny menjanahary dera Arsan mangataka ny hira 1 amby 700.
Rary Tina Liliana mangataka fahasalamana. Rakotondrana Aingo mangataka ny ira raiky amin'ny telopolo sy fitonjato. Randrianarivo Andriniaina Christian sy Ranaivo Saoly Mboangy anniversaire fahavalo-taona mariage tamin'ny 2 septembre. Andriambololona Harena Feno Tsara tamin'ny 1 volana oktobra. Ravony Saint Jean Albert tamin'ny 2 oktobra. Andriamahefa Nivoary Ambinina anniversaire androany fa 4 volana oktobra mangataka fahasalamana sy ira fanampiny fa 7. Rakoto Vaopanoel Hopo Mampianina mangataka ny fianarana. Rajaona Arvelo fahasoavana tamin'ny 1 volana oktobra mangataka fahendrena sy fahasalamana. Randriamanjato Arson Harena Eritaona. Razafy Arson Julia Olianta. Razafy Ndramasy Louisette raiky amin'ny 70 taona tamin'ny 5 rahampitso 5 volana oktobra mangataka fahasalamana. Rajaona Narindra Patrick. Rajaona Salomon Idéal Miguel mangataka ny hira Jeso apetrako aminao. Ranay voary manana Nandriana anniversaire tamin'ny 1 volana oktobra. Dia rabaina manokana isika rehetrarehetra na tsiaro zany tsingeritaona samy hafa izany. Ny tenin'Andriamanitra izay kado tsara indrindra tolotra antsika tsirairay avy na ny nanoratra na ny tsy nanoratra dia araka izay voasoratra ao amin'ny Isaia 5:20 andiny 2 sy ny 7. Isaia 5:20 andiny 2 sy ny 7 dia aorian'izay ataontsika ny hira firana fanampy 7 tsy ainay ny angina Jesosy tsy ankalazanao satria tsy namelanay ho lavo ianao. Isaia 5:20 andiny 2 sy 7 vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Izao lazain'i Jehova amin'ny voahosiny, handroso eo alohanao aho ary andravina mikotontaona sy hanoritory ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidivy dia omeko anao ny rakitra ao amin'ny maizina sy ny arenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izao no Jehova izay miantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry Israely. Amen. Dia mirary fety sambatra ho antsika tsirairay avy. Tsy hainay. Sangana ivavaka isika. Tsy mety mangina tokony foa mampanahinay. Ry Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay. Raha tsy mideranao sy mankalazanao fa na dia nandalo tokoa ary iny arety mandrigana ny fahafatesana nandripakiny dia narovanao izay tsirairay avy. Nataonao teo ambany elatrao izay tsirairay avy ka natsanganao fa tsy nalavonao. Mankasitraka indrindra tompoko ary dia indreto ny mpanomponao izay tonga eto anatrehanao na nanoratra na tsy nahasoratra ny anarany
misaotra anao fa notahinao manokana, novelominao manokana ary nataonao hafa loatra ny fiainan'izy ireo. Tonga soamantsara eto amin'ny tempolonao masina, na dia tsy nahavita ny azakazaka taty aza, tsy nahazo na natanteraka za nandritry ny 5 volana, dia misaotra anao satria andronao androany Jesosy nitsofanao rano azy ireo. Ka dia misaotra Tompo, ankehitriny dia apetraka eo am-pelantananao izy ireo tsirairay avy. Mety ao ny manana tsy fahasalamana, tsy fahatomombanana amin'ny vatany, ao ny marary, ao ihany koa ny saina Jesosy mivezivezy feno fanahina, ary ao ihany koa fanahy Jesosy, tsy mahay miaino anao tokoa ane izahay Jesosy, na dia efa hita masonay ary ny sitraponay, sitraponao vakina amin'ny teninao, tsy hainay tokoa ny manatanteraka izany. Hany ka matetika izahay tojo atom-panahy Jesosy, ianao ilay ambony ny Andriamanitra rehetra, ianao ilay manana ny haren'ny fahasoavana, ny haren'ny fahasalamana, na ara-batana, na ara-tsaina, na ara-panahy, hanome azy ireo maimaimpona isam-batan'olona, isa-tokantrano, isam-baravarana Jesosy. Dia marino ny teninao hoe fa na dia ny arenina nafenina ny amaizina sy ny rakitra ny amangingina any azane, dia omena ho azy zany ny aren'ny fiadanana ho ianao. Misaotra Jesosy, dia tehirizo ao anatin'ny fifaliana sy ny finoananao izy ireo tsirairay avy, mbola haharitra hatramin'ny farany ho voninahitry ny anaranao iry ihany. Dia hamarino ny teninao fa holohan'ny mpanomponao rehetra ary ampisambotra eo amin'ny fiainan'Andriamantolo, dia mba ho tokantrano amirapiratany voninahitra ao ihany koa ny tokantrano ny mpanomponao izay nankalaza izany androany. Fa indreto ny fiangonanao hoe mbola faly anompo anao mandrakizay mandrakizay. Ny anaranao Kristina anankinana ny vavaka isaorana ianao sahady ny valim-bavaka efa homaninao. Amen. Petraka ny fiangonana. Dia arak'izany teny izany ary amana dia ankasitraka ny tompo sika, velonaina Jesosy tsy nahafoy ianao, ka dia zao anao raka mpisaorana ho an'ny tompo itsika. Rakitra voalohany sy ny faharoa raka mpisaorana ho an'ny tompo. Rehefa avy eo tsika dia anao procession amin'izay ho tena fanatitra ho an'i Jehovah, ho ankasitrahan'i Jehovah satria tia antsika izy. Izay manome am-pifaliana no ankasitrahana indrindra. Levati,
misy masakana izay tiany atao ka matoky fatinyanao. Sauna tsy misy azo aterana. Ilay mpiambanatsika dia milofo fatratra amingana sy amotraka ihany. Ilay mpiaro-antsika tsy malala sasatra mifona ho atsikatra. Fale tumpu befiti tianao turi-turi lefati tenati atenati. Tsy misy masakana izay tiany atao ka matoky fatinyanao. Fale tumpu befiti tianao turi-turi lefati tenati atenati. Tsy misy masakana izay tiany atao ka matoky fatinyanao. Tsy misy masakana izay tiany atao ka matoky fatinyanao. Dia faly mirabantsika andray amin'ity andro alahady ity dia manonona ny fiadanan'i Jesosy ao amintsika tsirairay avy. Reheto hoe misy filazana vitsivitsy. Ilazana antsika sampana vavy rehetra fa efa mivory isika ny asabotsy 10 oktobra manomboka mirohora eto amin'ny salle ny afafy 3e étage aoka ifampilaza. Ilazana isika ao amin'ny fikambanan'ny sahirana eto amin'ny fiangonana fa miverina ny fivoriantsika manomboka ny talata 9 oktobra izao ary manaraka ny fepetra ara-pahasalamana rehetra. Antsoina ny aiso fifoazana sy mpiandraikitra ny asa mpifaovana rehetra ny zoma 7 oktobra amin'ny rora sasany. Miverina ny fianaram-piandro sy mpioma isaky ny alatsinainy sy alakamisy amin'ny 9:00 manomboka ny alatsinainy 5 oktobra ho avy izao. Toraka izany koa ny fianarana isaky ny alahady hariva amin'ny rora sasany manomboka ny alahady 12 oktobra. Miverina ihany koa ny fampianarana sokatra masina ny alakamisy 7 oktobra amin'ny roa sy sasany. Araka ny teny iray aman-dreny pasteur Randrenaton Jean Joseph dia hitohy ny fianarana siècle alahady ny alahady 12 oktobra izao. Koa samy mankany amin'ny toerana nisy azy teo aloha sy manantona ny mpampianatra azy teo aloha daholo ny rehetra fa mamarana ny taom-pianarana 24 sy manomana ny fankalazana ny noely isika. Entanina isika ray aman-dreny izay mitondra zanaka miandra siècle alahady mba any amiriana ianarany zanany no mivavaka mba tsy hataraiky atsika ny fandaminana sy hamora ny fivezivezena sy tsy hisy ny fifanisehana eo amin'ny tohatra. Filazana fanambadiana Ramatoa Safindrangory Krisy, Ramatoa Ely Arnour Lalao, Ramatoa Rahel Sou, Razanabolola Chanette, dia afaly manasanareo anatrika ny fanambadiana ny fanambadian'ny zaviny, ny zanany Andriatsilavina Sitraka sy Heliando Minoasina, izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 10 oktobra amin'ny 10 maraina. Rakotsy ny aina Mamsou Jocelyn, Rasoa Arvelso, mbola tsina Antriniaine Andaniny, Rasoa Naivo Arsène, Rasafiarso Mamtsina Félicité Ankilany, dia afaly manasantsika anatrika ny fanambadiana ny fanambadian'ny zaviny ny zanany. Rakotsy ny aina Miora Fitiavana sy Rasoa Naivo
Njaratsiana Entso izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 2 oktobra amin'ny 1 ora maraina. Ny tompoko dia hanao ny procession amin'izay tsika ary ataovy amin'ny fifaliana lehibe ho anao mihitsy miasa antsika izao satria teo nandritra ny fibora dia tsy afaka nanao nenintsika fa izao tsika dia hanomboka amin'izay amin'ny ny fanaovana ny W en première étage fa io mbola mampalahelo an'i Jesosy mba ho fitainany azy koa dia anao izay rakitra faharoa rehetrarehetra zao zany iny tenaran'ity procession zao zany dia atoka antsika daholo ho any izany fanaovana ny W zany. Ny hira faraka ambe folo amin'ny boky hira no ataontsika hoe ny foko no mifaly fanavotana voaheloka ho very fanafahana nomenako ny lovana ny lanitra fonena ny voavitra taro tsangantsika rehetra. Ny foko no mifaly fanavota voaheloka fanafahana nomenako lovako ny lanitra fonena ny voavitra ny foko no ny foko mifaly fanavota voaheloka fanafahana nomenako lovako ny lanitra fonena ny voavitra tsy nedinety no ifalia fa zava-bola nety Jesosy no andrasanao ariary tsy nedinety no ifalia fa zava-bola Jesosy andrasanao ary andanitra teka ho antombontsika sotra Jesosy tanterahanao mihitsy Jesosy zany hery zany hoe tsy nety tsony tena fifalianay fa ianao lay nanavitra anay ny zava-dehibe anay voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina 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 Jehovah tompony maro endrika tonatany rehetra petraka isika dia hanomboka amin'izay ny procession amin'ny folo rehetra dia manatitra fisorana ho an'Andriamanitra ho ianao. dia hotohisana amin'ny filazanan'ilay mariazy teo raha naivo Pierre raha lalarisoa Marie Odette andaniny raha kotondrasoa Jocelyn Pascal raha koto malala voangy lalaina ankilany dia falamanasanaireo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiana ny zanak'izy ireo todosoa Clémence raha ely arisoa Onja Patricia izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 10 oktobra amin'ny 12 ora atoandro. Andriamatora Soloery Paul Aimé Maurice Ramatora Zanamparanay voangy lalao andaniny Ramatora Zayarvelo Marianne Andriamatora Joelson Arson Michel Ramatora Elinjana Arso ankilany dia afaly manasanareo anotrana ny fanamasinana ny fanambadiany zafiny ny zanany Rasoloely Riza sy Rajoelson Andomalala izay ho tanterahana eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 17 oktobra amin'ny 1 ora atoandro. Raha misy mahita ny tsy mahamety ny anamasinana izany fanambadiana izany dia aoka izy anantona ny tompona andraikitra.
dia ireto indray a ireo mpanompon'andriamanitra nanolotra ny rahapisaorana tamin'ity andro an'io ity Malaki 3:7b misaotra Jesosy tamin'ny anahitra tsaranay ny fahavalo taona ny mariazinay mangataka aminao Jesosy mba fafontrosanay mba omeo vola Jesosy ampijirana mpianatra sy hiatrehana amin'ny fiterahana izay efa akaiky dia mba tahitsy Jesosy ny asako mba halafo fiara be dehibe isam-bolana manolotra 7,000 ariary izay mitsinjara toy izao trano tata sy mama 5,000 ariary fiangonana ny 2,000 ariary andry ho any radio fiodasantsony 2,000 ariary Jesosy eo misaotra anao indray tamin'ny fitahiana sy fiarovana anay menakavy kely fa velonay natrapa amin'izay na tafaverina somatsara tao amin'ny tempolinao masindray indro manatitra ny rakitra tamin'ny confinement izay tsy mianaka ka mba raisy Jesosy fa fanomezam-boninahitra anao misaotra Jesosy 3,000 ariary ho an'ny fananganana ary mangataka ny hira ninonina hitranga rakitra volana mars ka hatramin'ny oktobra 700 sy 3,000 ariary no soratany tato fa rehefa nitserena dia 700 sy 4,000 ariary ny vola tao anniversaire ny hira be nandrasana Eli tamin'ny 22 septembre na dia manolotra izy 5,000 ariary ho an'ny solom-boninkazo misaotra ny Jesosy fa afaka BBC seconda 2,000 ariary ho an'ny dada ary mangataka mba ho tonga hatramin'ny farany ny fianarana izay ataony tsy soratra 5,000 ariary misaotra anao izay Jesosy no nisoro rehetra izay nataonao taminay manolotra vola 2,000 ariary anaovan'ny tranony dada sy mama rakitra tamin'ny fioboana tamin'ny volana jolay sy aogositra 4,000 ariary anaovana ny tranony paster menakavy ary mangata-bavaka misaotra anao Jesosy fa afaka brevet sady nahazo mention indro atolotra anao ity fanomezana ity misaotra Jesosy 2,000 ariary misaotra Jesosy noho ny fitantananao anay menakavy ity Jesosy ny ampahafolo ny gote ho anao ho an'ny dada 2,000 ariary misaotra Jesosy noho ny fitahinao ka nahafahanao ny mpanompo kelinao BBC dia mametraka no avy mandrakariva ampianatananao izay 1,000 ariary anamboarana ny tranony dada rakitra mandritra ny fioboana 720 sy 9 sy ray hetsy mangataka vavaka amin'ny ray aman-dreny mba hanambina anay isan'andro ny total ny volana meny izany dia 720 sy 7 sy ray hetsy salamy 103:1-2 misaotra betsaka Jesosy amin'ny fitiavana sy famindramponao ataonao amin'ny ankohonako misaotra koa amin'ny asa fivelomana izany meno iny Jesosy misy vola kely 50,000 francs fandraisana anjara amin'ny tranony dada sy mama Jesosy io ity indray ny ampahany tamin'ny nomenao anay dia mamandrafo aminay ary mba metezana sitrana ny sanakay misaotra tompo indro manolotra 5,000 ariary anaovana ny asanao misaotra anao Jesosy io na dia tsy afaka fanadinana azy ny zanako ianao Jesosy manana lalana itondrana azy ary manana ny hevitra heverana azy dia mbola apetraka ampelantananao ny fianarany sy ny fiainany misaotra Jesosy io indro vola 5,000 sy 1,000 ariary ho an'ny tranony dada sy mama ny 1,000 ariary any ho an'ny radio ny 5,000 ariary ho antsika izay nanoratra nofy dia fanomena ny dada tsy misy anankiray nanolotra izy 5,000 ariary fahafolo-karena nandritra ny confinement tranony dada sy mama 3,000 ariary paster ambanivohitra 3,000 ariary ho an'ny mandra ny fiangonana 2,000 ariary ny fitambarany 7,000 ariary misaotra betsaka Jesosy noho ny fitiavana sy ny famindramponao taminay narovanao tamin'ny aretina rehetra izahay ary dia salama tsara daholo izahay menakavy nahafahanao fanadinana CEP BBC seconde ary nisondrotra kilasy daholo ny zavikeliko rehetra sady tena tsara lohany fahatsirambony dia mbola apetraka aminao ny fiainanay rehetra ny taom-pianarana 24 raiky amin'ny 24 ny asa fivelomana rehetra ny fahasalamana ho anao reriany ny voninahitra sy ny dera ary ny asa ambony indrindra iny misy vola kely 250,000 francs ka ny 20,000 ariary ho an'ny trano dada sy mama 20,000 ariary rakitra confinement 10,000 ariary ho an'izy telomena da mpiasany radio fiotazantsoa izy dia nanoratra ny salamo 103 misaotra Jesosy fa azo ny titre ny tany efa nomenao mpiasa hanomboka ny asa amin'ny fanorenana ka mba ho vita hatramin'ny farany trano izay efa napetraka taminao araka ny teninao hoe raha Jehovah no manao ny trano dia miasa foana ny mpanao azy 5,000 ariary anaovana ny tranony dada sy mama misaotra Jesosy fa vita somatsara ny raharaha mangataka vavaka amin'ny dada mba ho salama tsara misaotra Jesosy 5,000 ariary ho an'ny dada misaotra Jesosy ny amin'ny mbola nitahinao ahy sy nanafahanao ahy BBC 5,000 ariary raha tsy ariary ho an'ny tranony dada sy mama menakavy misaotra Jesosy Exodosy 14:13 tapany A
misaotra Jesosy mankasitraka nanomezanao anay an-dada rehefa nanaraka ny teny sy ny fampianarana nampitondrainao azy izay dia nahita lala-mamonjena tokoa eto ampiasana kariera volamena izay izao ary koa eto am-piomanana ny asan'Andriamanitra atao amin'ny toerana io koa ny tany anaovana amin'ny fiangonana efa any misaotra Jesosy misaotra koa fa nifindra kilasy izy da ary ny zokony tsy afaka BBC satria mbola voafaritra ary manana ny filan-dratsy dia manaiky fa mbola anaovany Jesosy azy zany arovany Jesosy azy zany koa mangataka bavaka ho azy mangataka vavaka amin'ny asa kariera sy ny asan'Andriamanitra 5,000 ariary ho an'ny trano dada sy mama. Mitotranao zay Jesosy noho ny fanampianao anay ka na vidy fiara soamantsara mbola apetraka eo am-pelatananao ny fiainana rehetra misaotra Jesosy eo amen. Tianay ianao Jesosy 50,000 francs ho an'ny asan'Andriamanitra. Saoraka ianao Jesosy noho izao fahafahana fanadinana izao ka ity misy vola 5,000 ariary. Noho ny 10 taona na ampitandrina ny dada Randrenatoandro Jean Joseph dia manolotra 500,000 francs ho azy ity mpanompon'Andriamanitra iray ity. Salamo 103:1 Jesosy eo mifona aminao ny mpanomponao Jesosy satria izao indray vao nanatitra ny fahafolo-karena ho anao. Misaotra Jesosy malalo fa nampandalo ny fahatsoranao aminay menakavy ianao vola ray hetsy ariary ka ny 10,000 ariary ho an'ny trano ny dada sy mama ny 10,000 ariary ho an'ny pasteur Randrenatoandro dia mangata bavaka mba ho vita ny tamboho sy ny trano. Misaotra indrindra Jesosy malalo amen mangataka ny hira fanampiny hoe Jesosy apetraka aminao. Misaotra anao Jesosy fa noho ny fitahinao dia afaka tamin'ny fanadinana CEPS tamin'ny concours fidirana 6e mangataka aminao mba ho toloranao fahaizana sy tadiana ary fahendrena hiatrehako izay mbola ho toy ny fianarako 10,000 ariary atolotra ho an'ny radio voninahitra ao an'Andriamanitra fa tonga soamantsara eto amin'ny tempolinao masina. Indro Jesosy ny ampahany godehako dia mba mangataka fahombiazana amin'ity taom-pianarana vaovao ity manolotra izy 10,000 ariary no soratany tato fa 900 le vola omena ny mahantra. Voninahitra ny ho anao irery any Jesosy. Misaotra anao Jesosy fa tapitra ny fioboana dia nomenao asa aho ka indro Jesosy atolotra anao ny ampahafolo karamako volana septambra 10,000 ariary tena vokatry ny foko ka raiso Jesosy anamboarana ny trano dada sy mama mangataka vavaka avy amin'ny dada ho an'ny tokantranoko dia mba hiaraka hivavaka ato amintsika amin'izay izy tia mianaka tany mafy fa tsy mahantananao. Misaotra betsaka Jesosy tiako be anao Jesosy amen. Misaotra Jesosy fa nosotranao ray hetsy ariary ka ny 3,000 ariary ho an'ny pasteur dada ary ny 7,000 ariary ho an'ny asan'Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy noho ny fahatratrara ny batisan'i Mathieu fahatanterahany batisan'i Mathieu vavaka mangataka vavaka mba ho zaza feno ny fitaizana araka ny fanahy masinao 2,000 ariary ho an'ny fananganana ny tranony dada sy mama. Jesosy mba ankasitrao indray ty ampahafolo-karenanay ity fa vokatry ny fonay. Misaotra Tompo fa vita soamantsara ny fête d'anniversaire ny zanakay mba ome fiara amin'izay zay Jesosy mba ahafahany vadiko miverina miasa dia mba ome trano izahay Tompo mba tsy hanofa intsony 215,000 francs ary mangataka ny hira amin'ny FFBM 441 ambafolo-karena ray alina ariary anaovana ny asan'Andriamanitra. Misaotra anao Jesosy fa afaka manome an'izao voady masina izao hiatrika baka Jesosy afaka 2 semaines dia mangataka tontolo-tsaina avy aminao Jesosy fa mino matoky aho fa voasoratra ny amin'ny lisitry ny afaka ny anarako Jesosy dia mivoninahitra ho anao reriany amen. 10,000 ariary ho an'ny mahantra. Anniversaire 2017-2020 Mauricio Pérez 4 ans Marcel France mangataka fahasalamana fa vony asthmatique merci Jésus amen tsy nisy volany araka taminy. Misaotra Jesosy fa afaka BBC ny zanako lamato classe de 4e voninahitra an'Andriamanitra irery misaotra Jesosy. Reto anankiroa reto voandy tamin'ny herinandro iny an'Andriamanitra irery any ny voninahitra mandrakizay alleluia amen. Indro Jesosy ny ampahafolony ho fantsena misaotra Jesosy koa raiso ny fisaorana sy voninahitra ao 50,000 francs ka ny 25,000 francs ho an'ny dada 15,000 francs amanitra ny 10,000 francs ho an'ny voninkazo ny altara masina ary mangataka vavaka avy amin'ny dada ho an'ny fiainan'ireo zanako rola. Tembolo toizana famakina voady.
raha mpisaorana misaotra jesosy ny afamindraponao fa tratrany anio misaotra noho ny fahasalamana dia mbola mimetraka fenao ampelantananao no avinay ny fiandrinay mba vita trano jesosy mba tanterao ampio zay dia sy trano marary ome fahaizana ny zanako dia izay rehetra masoanay jesosy mba omeo anay fenoy jesosy mibanga eo amin'ny fiainanay misaotra jesosy vola 5000 ariary ho any dada 2000 ariary ho amin'ny fiangonana procession 20 000 francs rakitra 21 500 francs sotra betsaka jesosy fa mbola velatra mpamonjena trany izahay noho ny fitiavanao sy ny famondraponao ary na lafo ny fiarana dia teo azy ny confinement indro ary 950 000 francs ka ny 500 000 francs ho any trano dada 450 000 francs ho any asanao misaotra betsaka jesosy jesosy eo mamondrafo mamelany eloko ampianaro ayanao ny asanao jesosy apetrao eto ambavako ny teninao jesosy iainako fa sambatra miaraka aminao mangatako mba ho afaka baccalauréat zafikeloko vola 10 000 ariary omena ny dada anaovana ny tranony 4 000 ariary apahany tamin'ny varotra ho any tranony dada voninahitra ho an'andriamanitra ireriany misaotra betsaka jesosy fa miandany aminay mandrakariva ianao miady ho anay foana ianao jesosy ary mba mamela ary tsy mba mamelana irery makasitra karaha eo vola 20 000 ariary trano dada sy mama 10 000 ariary ho any radio 10 000 ariary jesosy eo misaotranao aho fa tonga so teto amin'ny tempolinao manolotra 100 000 ariary trano dada 50 000 ariary ny fiangonana foibe 50 000 ariary radio 50 000 ariary pasteur any ambanivohitra misaotranao a jesosy tamin'izay rehetra nitondranao anay tamin'ny zavasarotra ny diavinay fa na dia teo aza ny tebotebo mifanahina ny tahotra dia teo ianao jesosy niaro sy nombanay ka nyvelominao izahay salama tsara ka dia isaorana ianao jesosy fa tsara tokoa ianao ka dia indro ary manolotra fisaorana ho anao dia manolotra ho any dada sy mama tao trano 300 000 francs 50 000 francs piasa ho any radio piasa ny radio 50 000 francs voninkazo ny total ny 400 000 francs raiso ary akasitrao jesosy fa vokatra ny foko sotra jesosy fa na dia tsy mendrika aza dia nitiavinao ireto mifanatitra nandritra ny fiboana 30 000 ariary voninahitra ane ho any jesosy irery any falo ny foko manolotra nydrakitra tamin'ny fiboana 3 alina ariary trano dada sy mama 3 alina ariary fitambarany ny 9 alina ariary misaotra jesosy misaotranao a jesosy fa nataonao afaka BPC seconde jesosy mba ataovy mahita vola dadanay sy mamanay mba ampidirana mianatra ao amin'ny lycée sy fidianana fitaovana 2000 ariary anaovana ny asanao misaotra an'andriamanitra aho fa mbola nampitombo indray ny andro ny ainako ka natratra izao fitsingerenany datin'andro naterahako izao mangataka aho mba ampitombony hatrany mba omeny fahendrena izay efa nananako ary mba hiala amin'ireo toetrako izay tsy mendrika engany mba ho tonga amin'ny tanjona iriko aho voninahitra ho anao ilay avo indrindra 2000 ariary ho amin'ny mahantra ho anao izay nanoratra nofy dia efa nomena dada 1000 ariary ho any dada mangataka vavaka amin'ilay tany amidy mba homena mpividy jesosy 10 000 ariary 5 000 ariary trano dada sy mama 5 000 ariary ampandrosoana ny radio misaotra jesosy fa vita mbatisany zavikelinay mangataka fahasalamana 10 000 ariary ho any dada ho any jesosy rakitra sy procession nandritra ny fiboana 100 000 ariary dia nitondra ay ho any malalaka izy namonjy ay satria tiany aho misaotra jesosy amen misaotranao a jesosy fa mbola nitahinao tao anatin'ny fotoana rehetra nanomezanao tombonandro anay niarovanao foana tamin'ny aretina na tamin'ny loza rehetra mbola nitahinao ny ankohonako sy ny tokantranoko ny asa fivelomaniko dia mbola mametraka ny fiainanao ampelantananao mandrakariva mbola omenao izay iriny fonay ka fantatrao fa mahasoa hotahinao zanako mba hanampahendrena sy hotafita amin'ny fianarana dia mbola nompo anao foana izay jesosy ka indro faly manolotra vola 50 000 ariary anaovana ny tranony dada raisy tompo fa vokatry ny fo misaotra jesosy jesosy eo misaotra betsaka fa sitrana tanteraka aho nanafitra tamin'ny opération sarotra iny ianao naneo voninahitra ao tamiko ianao ny angatahako aminao jesosy dia tsy hiverena ny aretiny iny intsony mandrakizay dia ambino amin'ny asako jesosy intiary jesosy ho anao dia 150 000 francs 150 000 francs ho any dada ny 100 000 francs ho any tranony dada sy mama misaotra betsaka jesosy fa nitahinao ka tonga miaraka aminao eto amin'ny tempolinao androany tena faly jesosy taio solo sy manoara zanakay mba ho ankohonanao tanteraka taio ny tokantranony jesosy ity jesosy ny ampafolony pension septembre anaovana ny asanao 601 500 francs ka mitsinjara toy izao 100 000 francs fandraisan-tanana ny dada noho ny 50e anniversaire ny tandremany 30 000 francs anampiana hividianana kojakoja amin'ny tanany tranony dada 101 500 francs ho andreo mpitandrina sahirana 100 000 francs ho any toby ambotsomeloka
rakitra nangonina 200 000 francs tolotra ho an'ny radio. Misaotra Jesosy. Misaotranao a Jesosy fa nitantananao ka tonga eto amin'ny tempolinao masina indray. Misaotranao Jesosy fa mbola nisotranonao tamin'ny aretina Covid-19 mankasitraka indrindra Jesosy mangataka aminao mba hanomezana azy tanjaka fahasalamana mba ho tanteraka fa mbola misy marefo kely ihany ny vatako. Misaotra Jesosy ampahafolon-karena manolotra vola 47 600 ariary. Fanaty mpanorenana ho an'ny avy amin'ny fianakaviana Rakotoarson 250 000 FMG. Misaotra Jesosy fa mbola nomenao tombonandro ka mbola tafavenao somatsara eto amin'ny tempolinao. Jesosy ome tolotsaina dia ampio izao am-baka izay ataoko matoky anao a Jesosy tiako loatra ianao vola 5 000 ariary. Rakitra nandritra ny confinement 130 000 ariary ho amin'ny fiangonana. Rakitra fioboana 135 500 francs. Alléluia, dia raina Jehova. Misaotra Jesosy fa afaka BPC ao dia mangataka mba ho afaka amin'ny concours rapitso vola 20 000 ariary ho amin'ny mahantra. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Misaotranao izay Jesosy tsy maty fo amanaina fa narovanao tamin'ny arety mandoza. Tafahoana aminao izay Jesosy anio ary mitondra ny ampahafolon'izay nomenao anay araka ny nanafahanao BPC Songadazavokelyko 350 000 FMG tao tranony data procession 65 000 FMG rakitra 25 000 FMG. Misaotra Jesosy malala voninahitra dia ho anao irery ihany. Rakitra fioboana 135 500 francs. Toy izay ry havana mpanompon'Andriamanitra nanatanteraka ny voady masin'androany ny total ny tany amin'ny premier étage dia 12 teto amin'ny riana teto ambany-driana 420 dia ny totaliny dia 20 voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Dia misaotra azy be dehibe any amin'izany raha rehetrarehetra izany indrindra fa ny amin'ny fijoroana vavolombelona amin'ny alalan'ny voady masina. Dia faly miarabantsika avoaka an'Andriamanitra indray amin'ity tolakandro ity engany ny fahasoavan'Andriamanitra hitombo betsaka amintsika mianakavy. Avy hatranintsika dia amaky ny amin'ireo voady maro samihafa sy fanomezana sy fijoroana vavolombelona tamin'iny herinandro iny. Tamin'ny alatsinainy 20 ny volana septambra dia nisy 7,3 sy 1 hetsy ariary, izany hoe 690 000 FMG. Tamin'ny talata 7 ny septambra dia nisy 500 sy 2 sy 7 sy 7 hetsy sy 2 tapitrisa ariary na 13 912 500 FMG. Tamin'ny alarobia 30 septambra dia nisy 400 sy 5 sy 5 sy 2 hetsy ariary na 1 277 000 FMG. Tamin'ny alakamisy voalohany volana oktobra dia nisy 100 sy 3 sy 2 hetsy ariary na 1 150 500 FMG. Tamin'ny zoma oktobra dia nisy 400 sy 5 sy 7 sy 2 hetsy ariary na 1 477 000 FMG. Ny asabotsy 3 oktobra dia nisy 500 sy 7 sy 4 sy 2 hetsy ariary na 747 500 FMG. Tao amin'ny compteny vola 34 16 445 99 ny herinandro tontolo iny dia nisy 100 sy 7 sy 4 sy 3 hetsy ariary na 1 738 000 FMG. Rehefa nakamban'izany rehetra izany dia nanome toy izao 500 sy 7 sy 7 sy 2 hetsy sy 4 tapitrisa ariary na 20 992 500 FMG. Dia mitsinjara toy izao ny famaritana izany vola izany. Tao tramin'ny dada sy mama mianakavy nandritra ny herinandro iny dia nisy izay nalaina izay tao anatin'io dia nisy 4 260 000 FMG ary tamin'ny voady ny alahady fa 7 ny volana septambra tamin'ny 7 ora maraina tamin'ny 10 ora ary tamin'ny 2 ora sasany tolakandro dia nisy 7 366 500 FMG. Rehefa nakambana ny amin'ireo tao tramin'ny dada sy mama mianakavy dia nisy 11 626 500 FMG. Izany dia isaorana antsika manokana ny amin'izany. Ny faniriana moa sy ny etaeta raha sitrapon'Andriamanitra dia mba hoe ao amin'ity taona ity notokanana izany trano tsangam-bato lehibe izany amin'ny 15 taona nanompon'ny dada an'Andriamanitra koa dia apetraka tsika amin'Andriamanitra izany ary dia ingaviantsika mba samy fotoam-bavaka satria raha tsy Jehova tokoa no manao ny trano miasa foana ny mpanao azy ka dia
manatena antsika ny amin'izany tsika amin'izany asa lehibe zany. Dia ho an'ny pasteur RJJ manokana dia nisy 507 500 FMG. Ho an'ny pasteur sy ny fiangonana samihafa dia nisy 200 000 FMG ary ho an'ny fiangonana Taninanandrano manokana dia nisy 16 025 000 FMG. Zany mpiropa fa miasa Andriamanitra eto amin'ny fiangonana misy atsika FPVM ka dia ny tenin'Andriamanitra moa dia efa nambara teo dia mba samy iaino samy tenin'Andriamanitra any tokoa tsika satria zany no azahoantsika fiainana. Dia entanina daholo ny mpiomana ny mpiandry rehetrarehetra fa misokatra zany fampianarana manomboka amin'ny alatsinainy dia amin'ilay mahazatra ihany io. Dia ny alarobia indray ny alakamisy azafady ny alakamisy koa dia efa mandeha amin'ny fampianarana soratra masina dia dia samia tonga daholo manatrika an'izany satria izay ho lazain'Andriamanitra rehetrarehetra dia mba iaino an'izany tsika rehetrarehetra voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery. Sotra toto. Sotra tompo. Dia tsy maintsy ampahafantarina anareo reto nofo reto tena mahasoa antsika mihitsy satria misy fampitandremana ataon'Andriamanitra amintsika ary indrindra koa misy anatra ho an'ireo izay mpiandry namantsika manao ny asan'Andriamanitra. Teny anankiray aloha hoe nanofy dada hoe nisy olona lehilahy lava be niditra teo amin'ny varavaranay dia nanao hoe azoko amin'izay ianao dia taitra aho ka nandroka devoly dia lasa izy. Eniko ny diodina be tany atokotany izy ny apitsininy dia mbola nanofy indray no enjehan'ny omby mainty sy fotsy loko nakeo aloha izy teo ariana ilay omby. Zo lazaiko anao io lehilahy le lava be raha vao manofy an'izay mihitsy anareo rehetrarehetra mahasoantsika rehetrarehetra mahita lehilahy lava be tafiditra ny trano azoko amin'izay ianao jereo tsara ny varavaranareo rehetrarehetrarehetra zay misy manofy fa hoe nisy namony trano dia nisy ny antsoantso be hoe matiko ianao ody zay tsy maintsy sasanao ny io lelam-baravarana vao miditra io amin'ny ranon-tsavony ataovy amin'ny anaran'i Jesosy ny natiny sy ny velany mihitsy aza lanao zay fa azoko ianao le mahazo anao sy rehetrarehetra io io zany hoe misy mainty sy fotsy omby nakeo aloha sy teo ariana ilay omby io efa milaza aminareo fa rehefa omby izy dia karazana ambala velona zay ny alasa dalanao zay fotokevitry le olona ka raha vao manofy zay mihitsy ianareo fa misy nandona ny varavarana ka tafiditra raha nandona fotsiny izy dia nivelany varavarana sasana tsara amin'ny ranon-tsavony sy ny éponge fa raha natiny sy velona izy dia efa tafiditra tao an-tranonao io olona io anao ambala velona anao ho lasa daly ianao rehefa kelikely raha vao tsy menao zay. Ny anankiray tia koa mahasoantsika rehetrarehetra sa pasteur nanofy ny ezahako afezina nisy fotaka hono nandrevo be dehibe dia nanjony kiraby ny namako niara-nanjony amiko tsy nahazo afa-tsy iray na roa fa izaho tena nahazo be dehibe mihitsy sady tsara tareba daholo sady manatody lizy misy iray tamin'ireo kiraby no azoniko ireo tamin'ny kofehy fotsiny nanjonoko azy izy no tena lehibe indrindra sy be atody indrindra ary tena mafy tamiko no sitona azy dia sady tsy nanaikitra sady efa haiko ny mamolaka azy izy ireo dia nampirimiko tao anaty fitoerany ary nentika nanaraka tany anaty avion ny asako moa dia pilote arabainy anao tsara mba mianana mba ento ty taninanandrano ty sy ny vahoakany amin'izany reo planinao zany. Ny tena mahagaga nefa dia nisy kiraby iray hafa zay tsy tadidiko ny fotoana nazahoako azy misy tsy ampy ny tongony havanana
ny sady tsy misy painsa izy tsy afaka manaikitra io kiraby hafa io a dia nentiko teny amin'ny tranoko eny ambony mangakely ary napetrako iny misy tranoko vonamboarina manko a ely zao tompoko ty loha dia tsara voalohany indrindra aloha ianao nahazo kiraby be deaibe deaibe miaraka nanjona inona dikan'izay mihinana kiraby visaka ny saina manko rehefa eny ambony roplanina eny lavitra be ny lalana dia mora tsy ampy calcium mandikan'izany tsy ampy calcium ianao a dia tsy maintsy mihinana kiraby fa ity misy iray tamin'ireo kiraby nojonoko ireo fotsy izay tamin'ny kofehy fotsy ny tena lehibe indrindra sy be atody indrindra ary tena mafy tampoka ny misintona azy ireo kiraby tsara tareo ireo dia tsy nanaikitra satria efa haiko ny manolo miarabanao aho a fa resaka promotion zany amin'ny asanao anana azo promotion amin'izany ianao a ary ho gagy ianao dia tena ho gagy ianao satria le nofy anankiray hoe efa nahazo ohatran'io a ozy ianao ndray mandeha efa tapaka daholo ny tongony ary tsy misy tsony ny painsa be a ary efa nentiko retranonay zany hoe zay mahapromotionao azy fa dia azo fisondrotana be ambony ianao ka dia tongavany farany ambony tiako fantatra anareo amin'izany rehetrarehetra zany a fa ilay Andriamanitra dia miteny amintsika manolo lalana antsika fa ity mahasosotra ty a mpiandro manao an'ity dia fatory dia itaony amiko fa tsy mahazaka an'izany mihitsiny a ary efa tena namely tamaina azy sisany tsy nataoko fa nalako izy raha io ny tianao zao zavatra zao le ataonao a dia alohantsika misaraka fa hanala baraka FPV mialatsiny aminao a manoratra hitaratasy ity ny tenako pastera mba ho fahafantarana anao fa vao nanomboka amin'ny confinement ka hatramin'izao a dia teto hatrany foana aho narary tena nalahelo koa tena marary amin'ny nalahelo satria ony diovina hony ny tranony a ny zokony nandefa n'izany pastera hery mpitandrina zany zareo mbola soa ihany fa tsy milaza ny anarabetsaka fa be deaibe ny hery zay mahatsiaro fa hery ho zozy mpitandrina gardien tao am-pianaranay misy mpitandrina gardien ve raika amby folo gony ny zavatra nesorona tao amin'ny tranonay dia lasany hatramin'ny manteau pince tournevis sy ny sisa sy ny sisa mpanompon'Andriamanitra ve dia manao zany asa mampiembotra be pastera nefa ho saika hanao mpiandry ka aleko indray a hanao sampana tena natezitra mihitsy ary nampiverin-dalana nyity olona ity ianao ny mampalahelo toy izany olona 5 menadary zareo ny tao ny pastera ny vadiny ny zandrim-badiny ny enitoany konzainy samyny akanjo fotsy lava tsy mpiandroko isangamby zany aza mino mihitsy fa tena sandoka ny ovoilan'ny menazy ozy a efa 200 000 francs ohatriny zany efatra ariary ny vola fa nomena azy a mbola nomena ny zokiny mbony nomena ny zokinay ko mbola 100 000 francs faharoa amin'izay a dia ilay mpamosavy teo amboniko tsy mijanona na dia kely azy hatramin'izay fiobony zay fa mienjy a mikendry angamba mienjy a hatramin'ny WC fa izay misy ahy dia misy azy ary zareo menakavo ny manao zany hatramin'ny zaza 5 taona zanaky ny zokony manao vakansy ao voalavo sy kadradraka ny hodiny 20 zao ny voalavo alatsany eo an-taniko izaho anefa irery sotra tompo zao e milaza eto mihitsy izy ny anarany io madame vololo io numéro ny telefoninao misotranao a iantso anao mihitsiny a fa ireto olona reto tsy maintsy tadiavina na santoko ireo na tsy santoko ireo a tsy fomba mpiandry
tsy fomba mpiandry zany maka vola be dehibe be dehibe be dehibe be dehibe zany fa raha foiny le olona kosa tsy maninona fa zao le olona malahelo misy mahafoy be dehibe na roa etsy aza satria foiny satria izy sitrana satria izy nyvonjenao fa ity olo ity takilo vola tsy fomba mpiandry efa miteny azay a dia tadiavonao reo olona reo raha tsy hitanao reo olona reo a ataovy zay tsy maintsy ahitanao azy a fa manala baraka ny fiangonan'Andriamanitra zany tiako teo antsika rehetra za dada nanofy ny ampita tatatra misy rano be le rano nefa rano maloto be dia rehefa ny ampitao dia lasan'ilay rano nefa ohatra ny tafaverina teo ambony tetezana indray avy eo a tamin'io alina ihany aho a dia nisy namako nanonofy hoe laniny biby masika hono za inona dada midikan'izany fanamarina ilalaisa tany anatin'ilay rano maloto aho a dia niantso vonjesa rehefa manofitsika rehetrarehetrarehetrarehetra fa latsaka anaty rano maloto be menamena be feno fotaka anavy ianao zay anavy mafy hiakatra be mihitsy ny hafananao ka tsy fantatro io na palu tsy fantatro io na corona ny foto nitoro-hevitra amintsika rehetrarehetra hatramin'izay fibony zay a inona mifanafody corona na zay ny Jesosy atsika ny rano Jesosy miteny anao aingana mihitsy fa raha hiakatra be ny hafananao a miazakazaka maka rano eraky ny vera amasino na mpiandry anao na tsy mpiandry anao feba mafy beba mafy vonjeo a Jesosy vonjeo a dia misotro n'iny rano iny anao a rano Jesosy mandro amin'izay rano Jesosy a itelo andro anao manao an'izay fefa ao an-tranonao a na io corona na io palu zay mifanafodiny zay ty ho an'ny mpianatra inonareo mpianatra tsara lasa ve fotoana sa oka zay tsy teny tsony izaho dada anao baka amin'ity teny na anofan'izao a tsy afaka rehefa miantso anao za dada zay nataony a na anofy za hoe tsy afaka rehefa miantso anao za dada dia novalianao hoe mivavaka amin'ray olona amin'ray alina dia manontany an'i Jesosy ny matiera ka nanofy zany alina dia ny hoe nahita profy d'anglais mianatra inanao zany anglais zany azadino a azadino zay ao zany ianao no tsy afaka mihitsy anao a faharoa nahita prof de mathématique maninona koa zany mbola misy mathématique ratsy ianao mihitsy ny manontany an Jesosy rehefa aveo hoe inona amin'ny mathématique ny tsy haiko io Jesosy dia mbola osehony ianao amin'ny herinandro ambony tandre maro fa amin'ny ray alina izy raha mamin'olona manome anao anio a dia izy hoe izy haiko zany teny mihitsy izy androany amin'ny ray alina raha miazakazaka ingana manao révision mbola nanofika izy nisy SVT profna SVT mbola telo be zany ny anaranao anglais mathématique SVT ny ampitso ady nanofy hoe nanao ny examen histo géo indray teo amin'ny salina dia nanokatra salina aho dia nisy mpampianatra ny ambona ka ho izy hoe io titre lesion io le roe anarana tsara ary aveo nanomboka ny examen ke la izy no mipotra tao amin'ilay sujet rehefa nanomboka ny examen dia tapotra maty daholo ny stylogo tsy afaka ianao a fa reo rehetrarehetrarehetra ro tsy mbola révisenao reo fady mihitsy afa tsy misaotra ny Jesosy ho manoro-elana hevitra anao zao zao dia efa milaza aminao mihitsy hoe rehefa tsy vitanao rehetrarehetra reo a dia zao aza manome tsiny Andriamanitra fa ianao ny tsy nanaraka ny teniko mahazava tiako ilaiko za pastera nanofy hoe nisy fatiny tsitra hony a teo ambony fandrinan'ilay olona teo kaikinay za hony matahotra dia nitsoka fa ilay faty sady mila lo telefona ny manany any aho
jereo ny telefoninay o efa hitany zanaka ilay olona ono ilay faty dia nyroahany hoe tana mandeha any fa tsy nentina andeha hono izy ilay faty fa niome fotsiny olona hafa nomenay a olona hafa indray a teo kaikinay a tsy matory tao an-tranonay izy fa nanamboatra trano kely teo mbaravarana dia teo izy natory mariko fa olona voavy niady voaingana izy ireo lahy ireo a samy hafa ireo lay olona misy faty a ao an-tranony sy lay olona manamboatra trano kely ambaravarana zao aloha tandremo telefonina io efa misy gel asinao gel foana désinfectant io telefonina io fa satria io tanana io makatsy tanana io makaria raisinihitsy raha misy raisinihitsy le telefonina io mitondra faty mitondra corona ho anao io ary na dia misotro ny rano Jesosy aza ianao fa efa miteny izy any anao fotsiny ala ilay maty manao hoe jereo ny anay io dia ny tananao iny izay nitondra maloto tamin'ny telefoninao hoaninao a dia mialatsiny aminao aho raha sanatrika maty ny telefonina io ianao telefonitsika rehetrarehetra aseho gel asinyty désinfectant ina ny teny gasiny sasao savony tsy fatako mihitsy maratra an'io ne ianao efa miteny azay Jesosy io miteny aminao io le voatory teny tao mba harao amin'izay zay lazainy fa mitondra soanao ireo le olona anankiray misy maty anankiray ozy ianao izy roa lahy olona miady nefa miray fandrina rehefa samy manana fandrina ho matin'ny corona koa reo teneny mafy dia mafy hiavana hifankaty hifamela vity zay dia misotro ny rano Jesosy tsy maninona fa raha miady izy roa lahy na misotro ny rano Jesosy ara tsy asitra anazy zany fa mivavan'ny Jehova no miteny sotra to tsangana amin'izay tsika fa lany fotoana vavaka sika norotra ny rakitra sika azafady norotra ny rakitra sika mamiko indrindra ianao Jesosy dia arao tsara fa lazaiko foana manao hoe indroa ihany manao hoe mameko indrindra Jesosy roa ihany ny akavia roa ihany ny akavanana roa ihany ny akavia roa ihany tsangantsika rehetrarehetra akavia mameko indrindra ianao tsy miova mama levava tompo ito avalokanao amin'isy rehetra zay nataonao ahatra indrindra Jesosy io misaotra tsy manana wa fampiane fasoava tompo ino avalokana amin'isy rehetra zay nataonao Jamenike indrindra Jesosy io misaotra Alleluia 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 tega mahafantasy
misaotra jesosy misaotra zay ny vitanay rehetrarehetra jesosy na kely iny tsy mendrika anao be iny mbola tsy mendrika anao misaotra jesosy misaotra jesosy raiso zany mampitony ny fahatezeranao aminay misaotra tompo voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleloia masina Jehovah tompony maro endrika voninahitany rehetra raison'ny tsodrano ny fahasoavany Jesosy tompo fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny natsana tanàna fa Jesosy miteny aminao aza matahotra momba anao ary mbola hamonjy anao sotra tompo anao ny dera anao ny aja anao ny voninahitra mandrakizay amen petraka isika dia tonga dia hiatrika ny fandraisana fanasan'ny tompo dia mbola mampitombona amintsika mandrakariva ny riavana ilay fahasoavana mba hampiadanana avy amin'ilay Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy izay tsy nahafoy atsika fa mbola nanavitra atsika manatrika atsika indray manoloana zao fanasana masina zao izay omeny atsika indray rehefa nandia izay volana lava dia lava izay atsika tsy afaka nanatanteraka an'izany teto amin'ity toerana ity nefa ankehitriny kosa izy dia mangataka sainao mba hibanjina mandrakariva atsiaro zany lalana ny azo fijaliana izay nerahan Jesosy Kristy tompo tamintsika izany izany indrindra no andeha mba hifantohantsika tanteraka manoloana zao fanasana masina zao ka na izanao tonga eto dia tsarofa efa tonga talohanao teto Jesosy Kristy tompo ary manasanao izy mba iray latabatra aminy amin'ity ora sy fotoana ity hoy Jesosy izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay izy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary izao hanangana azy amin'ny andro farany ary izao kanefa hoy Jesosy na oviana no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy aho atsiaro azy tokoa tsika riavana nalona zany asa-pamonjena izay nataon'Andriamanitra azy ianao zany eny fa na dia hoe ny fahatongavanao teto azy tsy ny olona rehetra no lasainy ho tonga eto fa nahoana no ianao rery ao anatin'izany no andehantsika hitsangana anao ny hira 700 amin'ny hira protestanta ny andininy voalohany ihany hoe ry Jesosy ny fitiavanao no hifalianay hitsangantsika vavaka isika voninahitra ho anao Andriamanitra rainay ilay masina tsara indrindra ilay Andriamanitra tomponay sy mpanjakanay ilay be voninahitra satria Andriamanitra ny ando anay mbola Andriamanitra iafaranay niteranao izay ankehitriny faly izay tafahoana soamantsara nitominao izay dia voatonanao noho ny amin'izany fitiavanao zany ka dia asandratra ny anaranao satria Andriamanitra mahatahotra ianao iza no azo arina aminao iza ny toanao tsy misy ankoatranao fa masina ambony Andriamanitra rehetra ianao sotranao kosa Jesosy Kristy tompo mba raisinao tokoa zany fisaorana tolotra ianao satria natolotra ao ny tenanao mba tena ho famonjenanay ary fantatra fa
ianao tokoa no niaviany zao rehetra izao tena ianao no miazona zao rehetra izao sady ianao koa no antony zao rehetra izao omena voninahitra ianao Jesosy ndreto ny olonao fotoananao ndreto ny voavonjinao ndreto ny olonao trapamonjena tafahoana soma tsara eto indray ty sy manina rehefa nandritra zay fotoana lavalava zay tsy nionana taminao misaotra betsaka Jesosy fa tena ny fitiavanao ane maminay tokoa ary raha tsy ianao tsy tahaka izao zahay zany ny fifalianay tompo mijoro manoloana ny fahalebiazanao ankehitriny manome voninahitra anao ankehitriny ara tompo malalo ndreto ny fanasana masina mivelatra eto anatrehanay io ny tenanao tompo io ny mofo izay nataony asan-tanan'olombelona ny volavolain'olombelona zay tsy fantatra akory zay nanao anzantany amin'ny toerana maro samihafa tany kanefa misaotra anao zay Jesosy fa tonga eto ianao angatana indrindra ny fanamasinanao izany mba ho tena tonga tenanao Jesosy anjaka ao anatinay izany mba tena ho vavolombelonao zahay handray ianao mba hiaraka aminay mandraka riva mandritra ny androm-piainanay sisa rehetra io koa Jesosy ny kapoka izay misy ny ranao izay nataony tanan'olombelona ny korano avy any amin'ny toerana maro samihafa tany nandia lalana maro samihafa tany ny volavolain'olombelona koa nefa tonga eto anatrehanao ankehitriny amasino zany Jesosy amasino mba tena olo ranao soty ambony azo fijaliana anadio anay tompo amela ny eloka rehetra ary hitondra fanasitrananao anay misaotra Jesosy ankehitriny arareo mpanomponao malona zany zao fanasana masina izao ireo ny dekona Jesosy le mpiara-miasa aminao zay nantsonao tamin'ny anarany avy tsiraray avy olombelona tsy mendrika tsy tanteraka fantatra ny fahalemeny hitanao daholo Jesosy eo mianjanjo anatrehanao tsy fantanterahany kanefa kosa ankehitriny mamindra fo amin'izy ireo tsiraray avy ianao amasino ny tenany amasino ny tanany zay hitondra ny tenanao sy ny ranao Jesosy eo mba tsy izy ireo no hitan'ny olona fa ianao Jesosy Kristy tompo mihitsy ny manantona ny olonao ankehitriny ireo ny vahoakanao olombo fidinao manokana amin'ity fotoam-pivavahana faharoa ity Jesosy eo efa nataonao ho zanakao zahay tsy nataonao mpanompo intsony zahay ka dia misaotra satria raha tsy ianao tsy tonga teto zahay fitantananao ny famonjenao zay nataonao tamin'ny tananao mahagaga ny sandrinao masina na neonao zany tsy takatry ny sainay misaotra Jesosy tonga koa izy manatrika manaiky an'izao fanasanao zao ka olombelona ihany Jesosy olona maloto molotra aoka mba ho jiovinao tompo mba ho isan'ny voavelany eloko koa amin'ity andron'io ty dia anatona azy ireo tsiraray avy ianao aza misy dinganina Jesosy eo vahoaka samy ahita ny tavanao ny tsiraray avy mba tsy hisy alamaina amin'ity andron'io ty fa tena ianao tokoa Jesosy ny voninahitra mbola mirapiratra mihoatra lavitra noho izay efa nataonao teo amin'ny fiainany dia raina mandrakizay ny anaranao dia misaotra indrindra tompo malalo alleluia amen fa Jesosy tompo tamin'ny ala zay namandia anazy iny dia nandray ny mofo ary efa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako ho anareo izao no ataovy fahatsiarovana dia tahaka izany koa ny kapoka rehefa nihinana dia ho izy ity kapoka ity no fanekena vaovao mirako izao no ataovy fahatsiarovana nao vinana no misotro ianareo fa nao vina ianareo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piavoko amen ho Jesosy tompo efa voavoatra ny zavatra rehetra zara ho ampianakavy ny finoana izany eo anatrehan'izany no anatanterahantsika ny hira petraka amin'ny fiangonana hira favalo amin'ny 90 hibanjinantsika tsara izany fitiavan'Andriamanitra anao izany hoe tena nijery anao foana ny tompo ny afo tokoa Jesosy matotoy izao ianao dia ataontsika izany hira favalo amin'ny 90 izany ny anjin'ny voalohany Nani afituku
avy eny aminao Jesosy ry havana. Ny tenany sy ny rano mihitsy no avy araka ny teny voasoratra hoe indro mitsangana ambaravarana ka mandonjona. Raha misy mihaino feo ka mamony varavarana dia hiditra ho aminy aho, hiara onina aminy aho ary ary sakafo aminy. Izany ny zavatra tian'Andriamanitra indrindra. Le hiaraka aminao foana naiza naiza toerana lehanao, naiza naiza toerana misy anao, na inona totaonao. Tsarovy izany. Tena niafy Jesosy. Tena niaritra Jesosy noho ny aminao. Tsarovy izany fitiavana izay nasehony anao izany. Indro ny Tompo Jesosy tsiro efa voaomby tokoa, efa nijaly tsy meloka teo mba hamonjena anao. Fanzaly tsy meloka teo fanitsahitsy meloka mba hamonjena anao. Hamonjena anao indro Jesosy toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Mba ho isan'ny teny efa mino an'Andriamanitra ve ianao? Ny tsy havery ianao ny tanjon'Andriamanitra. Tsy tia amin'izao fiainana izao ihany no atao hoe fiainana ry havana. Fa raha amin'izao fiainana izao ihany no tena antsika an'Andriamanitra mahantra noho ny olona rehetra isika. Azavariana miondrika mijery ny tany. Tazanao foana ny fahorianao raha izay foana no eritreretinao fa andeha hibanjina ny lanitra izay efa voaoman'Andriamanitra ho anao. Raha mino ianao, raha tsy reraka ianao, raha tsy ho sasatra ianao amin'izao lalany fiazakazantsika izao andeha ho hitanao fa omena ianao ilay satroboninahitry ny fiainana mandrakizay. Andehantsika anatona azy ary satria mety maro ny zavatra mety mbola tsy tanteraka eo anatrehanao, mety mbola misy heloka eo anatrehanao nefa Jesosy Kristy Tompo te hiara-onina aminao ary io lavitra izany. Ao anatin'izany no andinirantsika ny tenantsika amin'ny 9:700 amin'ny firana FFPM hoe mba tao miao Tompo, mba tao mo tonga zanakao. Raha fantatra fa mbola tsy madio ny fonao, mbola misy fotoana izao satria izay ny tena tiany Jesosy indrindra araka ny teny hoe anaka atolory any fonao. Ny fonao izay hitehirizan-javatra ratsy mandrakariva, ny fontsika izay feno izay fahalotona sy ny fahajaran-dratsy maro samihafa hoenty eo anatrehan'i Jesosy izany mba hadiovina. Mba tena olom-baovao amin'izay ianao raha miala eto, mba tsy ho fahazarana fotsiny izao firaizana latabatra amin'i Jesosy izao. Fa mitady olona Jesosy, mitady olona tia azy Jesosy, mitady olona nompo azy Jesosy. Manaiky izany va ianao
tario ao ery Jesosy azy ilozanao fa be manjo trotro iantratranao ny ondrikelinao. Anao ny ondrikelinao troyantratranao ny ondrikely ka ento mody izao ilay nania ento mody izao ilay nania fantatry Jesosy fa tena nanianao tao anatin'izay enim-bolana lasa izay nanahoana ny fifandraisanao tamin'i Jesosy, nanahoana ny fiarahanao taminy fandrao zavatra maro samihafa izay nahafinaritra ny sainao sy ny fonao ihany, nandanianao izany fotoana izany fa matoa ianao nomeny fotoana navahantsika ny hipoka dia tian'Andriamanitra ianao mba tena ho mpanompo vita sedra satria mety maro ny zavatra mety mbola ho avy, mety mbola ho avy ny ratsiny teo satria tsy maintsy amin'ny fahoriana be ny idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Mila miomana amin'izany indrindra fa ny fonao mba tsy ho taitaitra foana fa mba hanana fanantenana mandrakariva noho ny amin'izany fitiavan'i Jesosy Kristy tompo izany. Noho izany dia horeno mafy tsara aza ny finoanao ka na inona ina zavatra mety mbola ho avy eo aoka hifikitra tsara izany fakan'ny finoanao izany mba tsy hampiozongozona anao na satria mety halavo anao indray. Horeno mafy tsara ny finoana. Kristi tsimiu fatamnyani malani mandrakiza duri iri kuloda Jesosi nutakana fani weifatikia sana Jehová e anao Jesosy meu fatamnyani malyani mandrakiza duri. Tandrematra tandreminy mivadika fa zany zavatra tena tsy tian'Andriamanitra indrindra. Androany te manaova voady mihitsy hoe mandrakizay Jesosy mandrakizay ny fiarahantsika. Aza atao misy asaraka anao amin'ny fitiavan'Andriamanitra intsony fa Jesosy efa tianao mitady izay mahatsara anao ary ny afatra izay meny antsika ary mbola ilaza zavatra maro aminao izy, mbola nambara zavatra betsaka aminao izy. Eno ny feony maneky azy ataovy izay afaly an'i Jesosy amin'ny fiainanao fa rehefa faly Jesosy dia mankasitraka anao ny olon-kasitrahan'Andriamanitra omeny fifaliana, omeny fahendrena, omeny fahalalana ka inona indray ny mbola ankoatran'izay tadiavinao mandalo izao fiainana izao fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra izany maritra mandrakizay. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao ny tompo dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany izany fitiavan'Andriamanitra izany mba hevero antsika mandrakariva mba hanatona antsika azy ao anatin'izany no efa niatananao Jesosy Kristy tompo efa henoko ny rany andehantsika ny olo tena ho azy anao ao tompo reko izao ny feo anao ny anjiny ny voalohany ihany.
manakaikiana sy ny azo filianaoa manakaiky zany lany voana mivoatra sarako. Hoy Petera, fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azonareo tamin'ny entin-drazana fa ny rason'i Kristy izay tsy misy clé maro tsy misy pentipentina. Hoy koa Paoly apôstôly, jereo ny azo fijaliana fa teo ny namonjena anay, teo ihany koa nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika, teo koa nanaovan'i Jesosy vavaka ilay mihezinezina ny eken'Andriamanitra rainy nanao hoe raha eo mamela ny elony fa tsy fantan'izay ataony. Hitsangantsika manatona ka miondrika manoroka ny tonga masina ho tombo izao izay olona tsy miondrika. Jesosy, raiso hany ity ny tenako izay omena anareo, izao nataovinareo fahatsiarovana misaora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, misaotra be dia be fa maro tokoa izany tsy takatra ny sainay ny fitiavana sehoanao mandraka ankehitriny tsy miova izany. Azo tsapaitanana na dia ny fahatongavanay tito azany Jesosy, maro ny naniry an'izany nefa tsy afaka izy fa izay nantsoinao izay nitaominao dia voataonanao. Misaotra Jesosy fa mbola nanao fanekena tokoa ianao anay androany. Reto ny olonao tompo nandray ny tenanao mba tena ho velona ao anatinay tsiraray avy anay izany tompo, mba tena ho hitanao tokoa anana fiainana vaovao izay, anana fitondran-tena vaovao izay, anana fomba vaovao izay, anao izay hafaly anao amin'ny andro sisa rehetra iainanay. Mba ho hitan'ny olona tokoa Jesosy fa tsy izahay tsony ny velona fa hainao Kristy ny velona ty anatinay ka dia fisaorana anao sandratray Jesosy fa amin'ny andro sisa rehetra iainanay dia mba ho hitan'ny olona fa hainao dia ato anatinay ho toyny Jesosy kely mandehandeha tokoa izay Jesosy, ho salama mandrakariva, ho faly mandrakariva, azoto anompo anao no ny asanao amin'ny andro sisa rehetra iainanay. Dia misaotra indrindra tompo voninahitra amin'izany dia ho anao irery. Amen. Sotroinareo rehetra ity fa tiano rako Jesosy dia amin'ilay fanekena vaovao izay nalatsaka ho anareo ho an'ny maro mba ho famelana ny elokareo misaora azy ao am-ponareo. Misaotra Jesosy, pirofo ny famelan-keloka omenao anay ny ranao Jesosy. Misaotra satria rehefa voavela ny eloka dia manasitrana anay ianao na inanay naretina any anatin'ny olona tsiraray avy any. Mety misy tsy fantatry ny dokotera intsony azy, mety efa nialanenina koa ny dokotera tapitra fahalalany sy ny fahaizany, fa ny ranao Jesosy mahery mandrakizay ampy anadio anay, anafaka anay, amonjy anay, anasitrana anay ny amin'ny lafim-piainanay manontolo. Dia misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, tsy hainay intsony manambara, tsy hitanay intsony izay lazaina fa fankasitrana mandrakizay ny atolotra ianao. Dia jereo ary ny mpanomponao aza mamela azy ireo irery Jesosy
fa tehirizo indrindra amin'ny anaranao reo a noho ny amin'izao fanasana masina izay nataonao ho anay tamin'ity andron'io ty izany dia misaotra tompo voninahitra ho anao mandrakizay ry andriamanitra ray zanaka fanahy masina amen petraka amin'ny fiangonana manoloana ny fanaterana ny fanatitra sy fanangonana ny kapoka dia mangataka ny sampanitsika anao hira anankiray Benedicta na terra.